Alléluia. Et tahiny tompony antsika tsirairay avy a. De amin'ny fifaliana lehibe indray lasana babalala no ionana amintsika tsirairay avy indray amin'ity androany ity. Anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana zay rano amin'ny fandarana andramoka izao a, ny Akiradio a, mpikambana tanaty vavaka fiambenana, de indrindra ny groupe zay maresy a zay miaraka aminay isan'andro mantontosa an'izao fandarana zao. De manona fiadanana tompo amintsika rehetra ary de faly tokoa zay mahita anareo a. De arabaina manokana ranabavy a, iza niditra voalohany teto androany. Ohatrany hoe fahitako azy aty aloha de ranabavy Aina sa ranabavy Lovely ray am'izay a, tasika hoe verifientsika kely zay e. Ranabavy Aina niditra teto voalohany a. De tahiny tompo manokana ranabavy Aina de nanaranaraka azy a Mampionina, de nanaranaraka azy a ry Elisabeth, Aimé Lovely, Erika Raka, Angela Io. De tahiny tompo ihany koa i Tsiry Amboaramiel, Akiradio, Fity, Miontso Sabrina, Tongasoa, Geneviève Randriamananjara. De ao ihany koa ry Verselina, Maman Valtina, artisanay de Madagasikara, Olga Ranroso. De tahiny tompo i Fitahitso Alexia, de Ajaska Patitsia, de Tina Rakotarizaka, Sandola, Maman Valtina, Rasoenina Nathalie, Rodine Marie, Tsiky Rakoto, Koda Léonie, Tina Rakotarizaka, Marijo, Rasoenina Nathalie, Andonina Suzelle, Randria Miajamaya. Tahiny tompo daholo a contre camaradeny Jesosy a, tonga soa daholo a isika tsirairay avy a. De ny fiadanana tompony eo amintsika rehetrarehetra, faly be zay mahita anareo eto a. De matoky zay fa ifampahelitsika iaraka eto indray tsika. De indray sasany eo ny rahantsika ezahantsika fitaina ao anatin'ny adiny sasany tato ato nitatra kely a. De hieno hiritsika, hieno toritentsika, hieno fampaherezantsika, mbola hivavaka hatramin'ny firenena ary tsika androany a. De mareta hatramin'ny farany. Raha androany anao vao tonga eto a, de hitenanao hoe za resy lahatra fa tsy kisendrasena nahatongavanao teto, fa misy raha ilàny tompo anao. Antsosin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao zao. Koa de mareta hatramin'ny farany a. Misy havatra manokana ho anao androany a, tsy tonga fotsiny eto ianao. Halleluia. Tsisy kisendrasendra ao amin'Andriamanitra. Ao amin'Andriamanitra tsy misy ny parazara ry havana malala, fa zavatra voalahatra avokoa izao. Tahiny tompo ranabavy Jahid Pastolena, de tahiny tompo ihany koa i Lantony Irina, Rantanila Marie Charline, de tahiny tompo Rodine Maria, Mamia sy Lina ihany koa, artisanay de Madagasikara, Nicolas Andrela tahiny tompo. Ny iaraka amiko eto androany a, ny ekipa iaraka amiko eto androany de ivavaka fanombohana androany a, de ranabavintsika Mami. Izy ny voatondra ny vavaka fanombohana amin'ity androany ity. Ary ihany koa ny tondra ny vavaka hitondrantsika anaty vavaka hitondrantsika anaty vavaka firenena de ranabavintsika Sandola Nirina. Ary nitondra ny ten'Andriamanitra kosa androany a, tokony ny anabavintsika Nambinitso Makrina nitondra ny ten'Andriamanitra, nefa tamin'ny fotoana farany a misy tsy mety kely ny son, ny feo zany a, eo amin'le toriteny zay nataony, izay isaorana azy satria efa tamin'ny herinandro tonga ny toriteniny a. De tokony nalefantsika androany a, de nefany a misy olana kely eo amin'ny resaka son. De ho sarotra aminareo ny mety hihaino an'ilay satria misy zavatra tsy mety kely a. De misy amboarina kely. De mino aho fa rapitso a efa vitany anazy a, voalamina le zavatra somary tsy mety kely a. De anjarany indray no miteny toriteny a rapitso. Ka de raha natsiny aminazy a, satria tokony androany izy ny toriteny voalohany. Fa alao manao zavatra tsara, fa misy zavatra tsy mety kely fotsiny. Le toriteny tsara, le toriteny tsisy olana, mety tsara ny toriteny fa eo amin'ny resaka son, eo amin'ny resaka feo zany a no somary misy amboarina kely fotsiny a. De hiezaka tsika vita farak'izay nga zay irariana mba ho vita rapitso mihitsy ary. Halleluia.
de isaorana azy a izany rehetrarehetra zany fa de androany zany a de soloany zokifelina rakoto izy a amin'ny toriteny reo telo rahavavy reo zany a mitorantsika ny fotoana amin'ity androany ity milo zatra rehetra aloha de ataontsika aloha ivavaka ametraka ty fotoana ty ampilatan'Andriamanitra de raha aveo indray za miverina eto aminareo eto amin'ity androany ity tahiny tompo ary a isika tsirairay avy a tahiny tompo a ranabavy a mamia izay ivavaka hoan'ny fandarana androany ametraka fotoana ampilatan'Andriamanitra fa ao anatin'izay aloha miarahaba ny kadaka hono fa sy kadaka malala miray koa akaikiny ao Lucia Only zay ndray mbo hitako teto fa ombiazana fitahina iama tonga soa daholo isika rehetrarehetra ndao ary ametraka fotoana ampilatan'Andriamanitra isika araka amin'ny anavavitsika mami tahiny tompo ranavavy mamia anao ny fitenenana de raha ivavaka antsika napetraka fotoana filoam-pilatanan'Andriamanitra ivavaka Jesosy io mbola faly misaotra anao Andriamanitra amin'ny fitiavana sy famindrampona satria mbola fahasoavana aman'ina toy izay tsirairay aby misaotra amin'ny fitiavana misaotra amin'ny fifonena mahavelona misaotra amin'ny mindrafonao Jesosy mbola afaka indray ka ian'ny tenao amin'izao no izao misaotra Jesosy io misaotra anao amin'ny zavadrehetra ary ankehitriny tompo de milany heloko mamindrafo amin'ny tsirairay avy nizaniza tompo izay nanao tsy nety androany tompo teo masinao Andriamanitra ankehitriny de mangataka fanadiovana mangataka hindrafonao ka hanapaka amin'ny tsirairay avy Jesosy io mamelany heloka eka mamindrafo aminay ary ankehitriny Andriamanitra mangataka Jesosy io de petraka filoam-pilatananao tompo ny fitaovana rehetrarehetra Jesosy izay ampiasainay eto tompo ny toriteny izay entin'ny mpanompono anao ane anendriny lelanao ane Jesosy io ny fananao masina irotsaka ao ampon'izy ireo tompo hiteny Jesosy io tsy amin'ny fahalalan'izy ireo tompo fa ny amin'ny fahalalanao ny amin'ny fananao masina anendriny lelana hitahy Andriamanitra avy any ampony ihany ka hatrany connexion Jesosy hatrany fitaovana rehetrarehetra izay ampiasainay tonga eto ka anao any Andriamanitra hiaro nao ane ny tananao masina Jesosy io ny tananao mahery ne momba izay tsirairay avy ary ankehitriny Andriamanitra mitonam-bavaka ho an'izay mbola mangetaheta iany ity teninao ity Jesosy io anao ane hanamaivan-dian'izy ireo nao ane Jesosy io homba izy ireo n'aiza Andriamanitra ka sy io ane fony tsirairay avy tompo ny teny izay efa fetondroany Jesosy io mba haniry Jesosy io tahaka ny tany lena Jesosy io mba tena ho voarainy tsirairay avy izay mihaino eto Jesosy io ka tsy mpihaino fotsiny izay fa tena mpihaino angatony teninao mba herezo izay tsirairay avy izay reradrerika Jesosy nao ane hanatanjaka izay kivikivy nao ane hampahery Jesosy io tahio Andriamanitra vangio amin'ny indrafonao tsirairay avy izay nao ane ombanay tompo ka misaotra any amin'ny fitiavanao misaotra any amin'ny fanatrianao misaotra Jesosy amin'ny vafoka firenena rehefa aveo misaotra tompo halleluja amen halleluja saorantsika an'Andriamanitra izany vavaka izay nentiny anabavitsika mamia izany de ho tahiny tompony ianao misaotra indrindra ny amin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao misaotra indrindra satria zava-dehibe izany asan'Andriamanitra izay ataonao zany ka de tahiny tompo de maherezatra any amin'ny asan'Andriamanitra maherezatra any fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Kristy Jesosy arak'izany zavatra ataonareo zany de raha misy mbola tsy voaravaka terira albenja faly ray eritovo Geneviève efa narabeko teo de tonga sotsika rehetrarehetra misy fita Olikaran'Orso Jonathan Tojo Mikael Aimé Manambotso fahombiazana fitahina Iama efa narabeko teo tonga soa daholo nareo de andao ary hiaraka tsika anatin'ny tery ity ataontsika voninahitran'Andriamanitra ity hira ity mino finaritra ary de miverina eto rehefa anatin'ny tery ity zany anao maka baiboly de maka toerana tsara fa hieno toriteny afinaritra betsika ao aorianan'ity hira ity andeha hiteny amin'Andriamanitra tsika hoe fotsika hiteny hoe fimbino Jesosy zay rehetra mila ny fivombianan'Andriamanitra de hiara hifantoka sy hihaino an'izany izy zany tsika ho voninahitran'Andriamanitra mino finaritra ary isika rehetrarehetra amen.
keto anaty anao mangataka mitalao haza fo fambaeno tena milanao so fianako izao antanoni diako mbola lavitra lalanao le aza mandao anaty ray minitra aza Jesosy any tafita antanoni diako mbola lavitra lalanao aza mandao anaty ray minitra mba utafita ivimbinanao ane Jesosy a zany angatao zany hoe
Jesosy aza atao tafasaraka aminao na dia 2 minitra aza. Aza atao tafasaraka aminao na dia 2 minitra aza. Anisan'ny zavatra nampalelo an'i Jesosy mafy mihitsy ry havana, nampatrapatraka ny tsemboko Jesosy, ny voadra, tena vaky mihitsy ny fony. Vaky mihitsy ny fony Jesosy. Tsy ny amin'ny hazo fijaliana fa ny amin'ilay fisarahana 3 andro amin'Andriamanitra Ray. Tsy mbola nisy fotoana mihitsy sarahan'i Jesosy tamin'Andriamanitra raha tsy tamin'izy maty dia nidina tany amin'ny fiainatsika. Dia nitomany Jesosy, dia nalahelo be mihitsy izy hoe Andriamanitra tsy vitako izany ka tsy vitako izany. Ary marina izany izy izany hoe angatao amin'Andriamanitra izany hoe za Jesosy aza avela tafasaraka aminao na dia 2 minitra aza. Fa zareo na 2 minitra tsisy an'Andriamanitra izany ny fiainako tena ao anatin'ny 2 minitra izany betsaka ny zavatra mitranga. Hitanao ireny loza mitranga fampatesana ireny ao anatin'ny iray mpimaso dia afaka tonga. Ka antsika mety verireny izay 2 minitra koa ve tsisy an'Andriamanitra, andray mpimaso ny loza dia tonga rehefa tsisy fiarovantsika. Dia angatao izany teny izany hoe za Jesosy na dia 2 minitra aza avelana tafasaraka aminao. Aleloia. Tsara be ny hiriny na fahitanareo an'ilay hira. Tsara e. Eny ary, Ranavavy Berta, Mama Valtina, efa narabeky teo ny ankoatr'izay Noro Malala Seheno, Rodine Maria, Sandola efa narabeky teo, tahiny tompo daholo tsika rehetra, Fitahintsoa efa narabeky ihany koa, tahiny tompo ary tsika rehetra. Avy hatrany tsika dia hitsy amin'ny tenin'Andriamanitra izay tenanavavintsika. Firana Rakoto avy eto Frantsa, izy nitondra tenin'Andriamanitra dia minofinaritra ary isika rehetrarehetra ao anatin'izany dia aorian'izay miverina mitondra ny famelabelarana. Tsara le hira Erika, fampiasana fitahiana, tsara le hira, tsara ozy Nikela. Ndao ary tahiny tompo ary Firana Rakoto anao ny fitenenana dia rehefa avy eo verina eto amin'ny melabelaratra. Tahiny tompo ary. Tahiny tompo pastera dia tahiny tompo tsika rehetra. Raisiko fahasoavana lehibe ho andray ry havana no mizara izao tenin'Andriamanitra izao ho amintsika amin'ity alina ity. Izany tenin'Andriamanitra hozaraiko amintsika izany dia hitantsika ao amin'ny Mika 9:9 andininy 9 ka hatramin'ny 9. Mika 9:9 andininy 9 ka hatramin'ny 9 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramandry eny ambony teny fampibebahana ny Israely. Inona no entiko manatona amin'ny Jehovah sy miondrika eo anatrehan'Andriamanitra izay any amin'ny avo, hanantona azy mitondra fanatitra hodorana sy ny ombilahikely 2 taona va aho? Ho sitraka Jehovah va ny ondrila arivoarivo, na renin-drano diloilo 2 alina, hanolotra ny lahy matoako noho ny fahadisoko va aho, na ny ateraky ny kiboko noho ny fahotan'ny fanahiko. Ry olombelona, efa nasehonao izay tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao dia izao ihany, ny hanao ny marina sy no tia famindram-po ary ny hanaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena. Amen. Eto ny tenin'Andriamanitra ry havana dia milaza ny toetra tsara andrasan'Andriamanitra amintsika. Angamba mety hitovy hevitra amiko ianao raha milaza hoe ny olona tsara no azo antoka fa no ny asa tsara ry havana. Ny olona izay miorina amin'ny fitondratena tsara ihany koa no olona afaka hiorina amin'ny asa tsara. Dia izany fanontaniana izany no miandry ny valiny eto amintsika ry havana. Inona re no asa tokony ataonao rehefa manantona ny tompo ianao valiny ry havana, ry olombelona, efa naseho anao izy izay tsara izay ilain'i Jehovah aminao dia izao ihany. Ny fahitsiana
ny fihetsika sy izay tokony atao entina manompan'Andriamanitra ry havana no voto aton-dresaka hita eto amin'ity andininy fahaenina ka hatramin'ny fahafito ity. Tsy hoe tsy tokony atao izany na sanatria tsy ilain'i Jehovah fa lehibe lavitra noho izany ny tempo sy ny tem-panahy tokony ananan'ny olon'Andriamanitra ry havana. Ry olombelona hozy izy efa nasehonao izay tsara izay ilain'i Jehovah aminao dia izao ihany. Ny anao ny marina hozy izy izany hoe ny dikan'ny teny hafa dia hoe anao ny rariny, anao izay mety hiaina amin'ny fahatsiana, fiainana lavitry ny fiatsaram-belatsia, fiainana mandeha amin'ny fahamarinana, ny fiainoana sy ny fankataovan'Andriamanitra mikitsipo ry havana dia sy ny tsy misy fiatsaram-belatsia dia izay mandeha amin'ny fahamarinana. Ry havana, io ilay fananarana nataon'i Jesosy ho an'ny mpianany. Misy mantsy ireo manao toy ny ambody mitafody janak'omby. Tsy manana fahitsiana izy fa lavitra azy ny manao ny rariny, tsy manao ny marina fa miodikodina sy tsy mahitsy, ary tena feno fiatsaram-belatsia ka sady mamitaka ny tena no mamitaka ny afaka ihany koa. Raha manao ny tsy marina sy ny tsy rariny na dia amin'ny fanaovany ny asan'Andriamanitra ry havana dia lavitra tanteraka amin'ny fanaovana tsara izany. Fa izay zava-dratsy feno tsy fahamarinana sy anjakan'ny fiatsaram-belatsia, izany no tena hoe hivarotan'ny fanahy ka mampivarilavo azy dia tena hoe ratsy be izany ry havana. Fa ianao kosa mandehana amin'ny fahatsiana ka manaova ny marina mandrakariva, manaova ny fahamarinana. Fa izany ry havana no anisany toetra ny rasan'Andriamanitra tsika amin'ny tsika rehetra izay manompa an'Andriamanitra sy izay manana an'Andriamanitra. Ny famindram-po, ry olombelona efa nasehonao izay tsara hozy sy izay ilain'i Jehovah aminao dia izao ihany. Sy ny ity famindram-po izany hoe olona manahaka an'Andriamanitra izany ry havana. Andriamanitra tia dia tena hoe Andriamanitra mamindra fo tokoa. Tadia ilay teny manao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao ka izany no nampaharetako famindram-po anao. Izany tenin'Andriamanitra izany matetika tenenitsika foana izany ao amin'ny Jérémie 31:3. Noho izany dia ny olona tia famindram-po ry havana dia midika koa hoe olona mandala fankatiavana. Ka raha manao ilay fanatitra azy izy dia ny fitiavan'Andriamanitra no mibaiko azy ao anatiny ao. Ny fanatitra ataony raha teo ry havana dia tsy miatoka ny fahavelomana fa fampindram-pon'Andriamanitra no ataony. Ry havana izay mandray izao tenin'Andriamanitra izao, olon'Andriamanitra marina ve tsika? Mazava tsara izay sitraky ny ray ary nambaran'i Jesosy tamin'ny mpanaraka azy, aoka hozy izy ho mpamindra fo ianareo mba ho tahaka ny rainareo mpamindra fo. Irina ihany koa isika mba olona tia famindram-po ry havana. Efa tena nambaran'ny tompo mihitsy fa ilaina ny ananan'ny kristianina rehetra ny famindram-po io. Fa raha tsy manana an'izany famindram-po izany ianao dia tena hoe tsy manana an'Andriamanitra. Fa izao efa nasehonao ary izany ka tsara raha alaviro izay mety hoe fankalana, homelanja kosa ny fankatiavana na ny fahaizana mamindra fo, fa izany no tena toetra takian'Andriamanitra sy andrasan'Andriamanitra amintsika zanak'olombelona rehetra. Ny fanetretena indray ry havana dia izao tolombavaka voalaza eto, anatona azy mitondra fanatitra hodorana sy omby kely 2 taona va ao. Izay ilay tenin'Andriamanitra eo ambany eo. Ho sitraky Jehovah va hozy izy ny ondry lahy 10,000 na reny rano diloilo 1 alina
anolotra ny lahamatoako noho ny fahaditsoko va aho nanateraky ny kiboko noho ny tsy fahotan'ny fanahiko saingy izao tsy niandry ela akory dia natao no setriny hoe ry olombelona efa naseho anao izay tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao dia izao ihany. Mianaraka an'Andriamanitra amin'ny fanetretena zava-dehibe amin'ny fiainan'ny kristianina tokoa ry havana ny tena hoe fahaizana manetry tena ihany koa ka izao ny tsy fampianarana mazava koa no nataon'i Jesosy ry havana fa izay manandrana tena hozy izy no ahetry ary izay manetry tena no asandratra. Izy tena ny raha teo nefa namela fianarana tamin'ny alalany natongavany ny olony sy ny nanekeny ho faty teo amin'ny hazo fijaliana ry havana. Efa nasandratr'Andriamanitra eo an-tany ankavanana izy ankehitriny ho anao ko manetrety tena eo ambany tana maherin'Andriamanitra ry havana mba hanandratany anao amin'ny fotoan'andro. Fadio ny mirehare ry havana, ny mizaozao raha mihevitena ho zavatra ka manambanina manao tsinitsinina ny hafa fa izay tsara naseho sy andrasana aminao dia ataovy ny fanetretena. Feno ry havana dia izao ry olombelona efa nampianarina anao ny fitondran-tena tsara izay tadiavin'ny Tompo aminao dia ny anao ny rariny sy andalan'ny fitiavana ary anaraka an'Andriamanitra amin'ny fanetretena ka mandehana ary ianao ka enosy akatoavy izany tenin'Andriamanitra izay voalazako teo izany dia ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra. Amen. Halleloia. Mankasitraka indrindra dia ho tahian'Andriamanitra ne ranabavy felana rakota tao anatin'izay toroteny izay retinao izay dia Andriamanitra ne hamaly fitianao ary Andriamanitra koa ne ampitombo anao isan'andro dia mitombo fahasoavana, mitombo hositra, mitombo hery dia ampiasain'Andriamanitra hatrany ne ianao. Jean Voangelirina, Rindra Hope, Rolianisa, Nambintso, Lucien Only, Erika Raka, Nambintso mety efa naheno an'ilay teniko teo angambany ve makirinina hoe tokony androany toroteninao tokony handeha fa misy mbola amboarina kely le feo, le son, le feo an'ilay zany nisy tsy nety kely rehefa tena teo ampanao fikarakarana azy ny tenako dia efa vita moa ny efa vonona tao ny nampahafelina rakoto toy ny anjarany dia izay no nahatonga antsika sao dia gaga ianao hoe izay vao miditra anao dia tokony toroteninao ny ianao fa amboarintsika menadaka kely ilay izy fa efa navita ianao ary efa mety be ny toroteninao dia mankasitraka indrindra amin'ny fahatsoram-ponao ihany koa dia maherezatra ihany koa ianao dia misaotra anareo rehetra ihany koa mankasitraka ny zokofelina rakoto satria mampahery azy ireny teny izay ataonareo mahatonga azy androso bebe kokoa indray ihany koa amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra ka dia mahereza dia misaotra antsika rehetra. Halleloia. Bokiny mika tena resahantsika ity androany mika toko fahenina andininy fa enina ihany koa hatramin'ny fahavalo no nivakiny nampahafelina rakoto tamin'ity androany ity. Eny ary amin'ny anaran'i Jesosy inona no entiko manatona an'i Jehovah sy miondrika anatrehan'Andriamanitra izay any amin'ny avo anatona azy mitondra fanatitra ho dorina ve sa ny omby lahy kely iray taona va ho sitrako Jehovah va ny ondry lahy arivoarivo raha reny rano dililo ray alina anolotra ny lamatoako noho ny fahaditsoko va nateraky ny kiboko noho ny fahotany fanahiko ry olombelona efa naseho anao ange zay tsara dia izay ilain'i Jehovah aminao dia izao ihany ny anao ny marina sy ny tia famindrapo ary ny anaraka an'Andriamanitra amin'ny fanetretena. Halleloia. Amen. Mankasitraka misy fita dia misaotra ny mamaony felana rakoto
de tombo fahasoavana ne halleloia. Inona no entiko manatona ny Jehova satria hatramin'izay rehefa andeha hanatona ny Jehova ny olona de mitondra fanatitra, ary ny mpisorona rehefa andeha hanatona ny Jehova ihany koa de mitondra fanatitra, ary ny mpisorona rehefa hisolo tenan'ny olona ihany koa hanatona an'Andriamanitra de mitondra fanatitra ihany koa. Tena mitombo ny fanontaniana io, inona re no entiko satria za andeha hanatitra ny Jehova, ary izany mahatonga antsika zany ny avian'ny fanatitra. Tamin'ny voaloha tena ondry, osy, omby ohatr'izany de alatsa-drà, fa taty aoriana ilay izy nosoloina vola, navadika vola. Izany no niantovoan'ny tantaran'ny fanatitra. De mahitsika misy fanatitra karazany be dia be ny fanatitra, misy ny fanatim-pisaorana, fanatitra fanalam-boady, fanatitra noho ny ota. Ohatrany anao nisy voady nataonao de be dia be karazana fanatitra, vao amin'ny fotoana mbola hianatra izany tsika inona avy ireny ny karazana fanatitra. Fanatitra noho ny ota, misy ny fanatim-pisaorana, fanatitra ho an'ny mpaminany, fanatitra karazana fanatitra be dia be. Zakaiky ianao rehefa mahita any am-piangonana hoe fanatitra indroa, intelo. Misy ny hoe naladin'ny mpitandrina de misy ny fanatitra natao amin'ny mpitandrina. Ao anatin'ny baiboly daholo ireny. De izay ny fahazarana, raha hanatona an'i Jehova re zahay, inona no entiko androany? De misy safidy maromaro reo. Inona no entiko manatona an'i Jehova sy miondrika eo anatrehany? Andriamanitra zany amin'ny avo, hanatitra azy mitondra fanatitra odorana sy ny omby lahy kely 2 taona fa i Andriamanitra rehefa hitsodrano Abrahama tamin'izany fotoana izany de tena nataon'Andriamanitra mazava mihitsy ny zavatra nangatahany hoe reto ataovy manaova fanatitra ny reto zavatra reto ianao. De any Andriamanitra mihitsy zany nangataka. Ohatra zao ny amin'ny Genesis 5:20 sika mahita an'izany. Ny nanaovan'Andriamanitra fanekena tamin'ny Abrahama, mialohan'ny nanaovan'Andriamanitra fanekena dia nangataka fanatitra tamin'ny Abrahama izy. Dia jerenao tsara fa any amin'ny 7 any, Genesis 5:20, hitondray omby vavy kely efa 3 taona, osy vavy efa 3 taona, ondry lahy 3 taona, domonina sy zanam-poromailala. Izany rehetra izany nentiny teo daholo. Ka ny fanontaniana tato mitombona, inona no entiko? Inona amin'ireo? Tsy tadidiny olona inona moa no nentin'ny Abrahama? Hitondra fanatitra odorana omby lahy kely 2 taona ve netiko sa ondry lahy 10 sa rendrano dililo 1 alina? Sa ve tena nao tahaka ny Abrahama mihitsy hoe tena ny lamatoako mihitsy no entiko eo? Noho ny fahadisoako na ny aterako ny kiboko noho ny fahotan'ny fanahiko? Zany hoe ny fanatitra taloha dia arakaraky ny fahotanao no fanatitra terinao tamin'ny mpisorona. Raha nanota kely nangalam-pihinana ianao dia fanatitra kely, mety akoho kely. Raha nanomboka nandaingalainga ianao dia manomboka vatotra akoho. Raha manisy kody amin'ny telefony ny ramose misy zavatra ao zany dia iny fitsaina an'iny fotsiny dia mety efa manomboka miakatra any amin'ny zanak'ondry zany manomboka mamony telefony ny ramose dia lazaina fa taverany amin'ny asa, efa manomboka vaditr'ombalahy tsy ramose ihany madama koa zao dia falifaly eo madama hoe domo ramose zany ny anareo, domo koa izy ramose ary nareo andremo. Arakaraky ny fahotanao ny abetsaky ny fahotana izay fantatrao no
betsaky ny fanatitra izay ataonao ary zany mahatonga ny olona taloha ny olona manana sa manota ny olona tena tsy de manana somary kahidy mitsitsy de aleo tsy manota de tandremo zany zay tsy hitovy mihitsy koa azo revezina mety tena miafina mety miafina ihany hafa mety tenenina hoe izy kongedra re misy lizy any fanatitra koa re fanatitra noho ny ota misy fanatitra ny ota de misy fanatrim-pisaorana ka raha ohatra zany hoe mitondra be deaibe koa mety avy nitahiny tompo ianao de hisaotran'andriamanitra de fanatim-pisaorana ohatr'izay zany le izy fa zao rehefa nandeha ryavana malala de tonga ny fanontaniana de hoe iza no entiko anatitra anatin'andriamanitra ity olona ty eto de resaka ny aya ny amy resaka fahotana izy tsy fanatim-pisaorana ny resahany eto na voady na zava-roatra zany fa manam-panahina izy te eona amin'andriamanitra izy satria izy soramandry raha vakitsika ny am'mbika toko fahinana teny fampibebahana ny Israely ny olona mibebaka de olona avy nanota ka le olona mitaitainy reto zany le olona nanoratany reto zany de olona hitady famindrapo noho ny fahotana mazava amitsika zay de tena mitady inona ny fanatitra mety inona ny sitraky Jehova androany raha ilaina azy ozy na ny lamatoako ary alefako raha zay ny ahafakelo ka ty tena ihany fitiavatena ihany zay alleloia de mitady izy inona tokoa ary ny zavatra mety azo atao fanatitra mba afaka fahotanatsika tahitompo ranabavy Soameva ranabavy Angela ranabavy Aina ranabavy Justine tahiny Jesosy daholo satria de tsy maintsy tediavina tokoa hoe inona no entiko mba afakotanay inona ny azoko atao mba manontaniany zany ko inona Andriamanitra ny ataoko mba afakota rehefa betsaka ny olona manana eritreritra ary zany isan'izany zany voalohany mihitsy tamin'izany hoe andeha hovidiko amin'ny fanatitra Andriamanitra ny fitiavan'Andriamanitra ny famindrapony ny fahasoavany andeha hovidiko amin'ny fanatitra de za rehefa hatram'izay za rehefa manam-bola natao anatin'ny ditra ny hafanatitra zany tsy mba hitsitsitsiko mihitsy tsy mba hitsitsitsiko za tsy manao fanatitra ariary zato rehefa taty arina zany avy re tany amin'ny mbolanao sekola de raha ariary efatra anakiroa no mena tam'izany de ny ariary efatra ray no atao ariary roa anakiroa de hitan'ny ray aman-dreny virem-bahy fotsiny fa mandatsaka fa atakalo aingana le vola de le ariary efatra vidanina pain lasary afy iny iny tsy resahana fa rehefa taty arina rehefa za efa natsiaro saina efa niasa sy ny sisa mahafantatra hoe ho an'Andriamanitra ty zavatra ty za tsy manao fanatitra ariary zato zany tsy mety tampoko zany fa ny olana de zao za manota tena manota ary averiko foana ty teniko aminareo ty za tao fiangonana isanay tam'izany nanomboka mbola kely de mitandrina manao ampahafolo-karena foana ary za isaka lahady tam'izany de tsy maintsy tonga manatitra an'iny valopy iny ao am-piangonana de zao za nefa maditra be za maditra za koa mivavaka ahoana ary zany lahady ariva manomboka lahady arivany
Itsika zao vavaka fembeny no ohatrohatro zao antsika zao mihitsy nomboka lahady hariva mandrapahatongany sabotsy alina maditra tsy misy ohatr'izany. Misotro, migoka mifoka miloka fa tsy adiniko ny tonga any am-piangonana rehefa lahady. Misy fotoana tsatsaroko mihitsy iray andro efa taraiko be zay teo Analakely teo tamin'izany, efa tena mazava ny andro vao tafiala teo, andro lahady satria sabotsy alina foana, ny olona lasa nody, zahako tonga de mivantana tany am-piangonana, ninona siligoma tadidiko misy siligoma anankitelo ndray andro chlorophylle ngay vapoana ma tsy tsakoana satria tsy fahalalam-pomba mantsy mbavako mihira de mihira amin'io tsy sahako sokafana sambotro satria fotoaka mbola midoaka be mihitsy te hatory amin'io. Fa inona ny zavatra atao? Tsy azo raha tena le vavaka satria ozy namako, ianao ozy izy namako tsisy dika mihitsy io zavatra ataonao inona hoa. Ka za tamin'izany rehefa laharibe hariva mivavaka, laharibe hariva iny koa tsy raha teko mihitsy iny na 15 minutes sisa mahazo an'iny tsodrano iny hoe aminareo aneny tompo raisiny ny tsodrano iny tonga de miheno tsara na eny ambaravarana ary ilaiko iny nefa avy eo aiza le netiko aiza le tsodrano tsy laharibe alina zany aiza misy ary efa avy eo fa le tsodrano iny tonga de le tsemboka be avy any natany efa vitaka ny tsodrano mbola tsy vita zany azo tsodrano raisiny tsodrano misabaka mihitsy nga vita misabaka grand écart mihitsy tamin'izany raha nabavy Justine fa tsy misabaka intsony grand écart mihitsy tsy vara de ozy namako tena tsy mety io ataonao io fa maninona ho any tsy ety ianao io izy miaraka maditra aminay eto de zay nefa maditra de maditra ianao maditra de avy eo mivavaka tosa matsazy nareo tena vomafy satria zao androany nareo maditra raha pisy nareo maditra de mavesatra eo zany ny mizanonareo afaka pisy nareo maditra de amin'ny lahady nareo maditra de latsinainy mbola amin'ny ampy le ditra fa ny afa tonga latsinainy de ohatrany hoe purge re purgena de efa misy miaina aloha mihitra am-piangonana de torotoro fo Jehova ry Jesosy iny mantsy vao mampalelona mihitsy ny rita aloha raha vo inona atao ry Jesosy de mangano any teto bibe fity avy rehefa mbola maimbo toaka fa mbo hoe torotoro fo zany tsy ataonao tsinitsinina fotorotoro magoragora fotoaka amin'io mbola ny olona ary tena tsy sahako sokafana mivavako na hira tiako ary am-piangonana trokona kely sy liko fa zava-dehibe fotsiny le tonga any am-piangonana tsisy namako tsy mety io zany tena hoe mety io nareo manota de manota de manota fa zay mba manota de mba voavelaheloka ny lahady de manga ny lanitra miaraka amin'andriamanitra de lahady arivo nomboka de mitohy fa za mieritreritra resy lahatra be am'ty za efa nanao fanatitra iny lo mba vitako za koa tonga ny vavaka na de lefa tsodrano azy mbola vitako koa iny olombelona nke za Andriamanitra olombelona efa nisy kely mba vitako kosa zany tsy efa mba mety fe za ke tonga namako zao matory any amin'ny toerana misy zany mamy tapany za Andriamanitra sotroko daonina inona avy mambelimbelin'aina sy lasopy atao misy sakamalaotra andeha hivavaka saingany olombelona mbola nofo Andriamanitra fa tsy anjely mba raiso aloha mba akasitrao fa vokatry ny foa angely fanaritra sy le za tonga eo iny de tsy mbitanao hoe Andriamanitra tsy mba mahafinaritra hoe aiza kosa ary reny jilamboto be reny Andriamanitra le jilamboto be reny nge Andriamanitra manota izy de manota de za nge Andriamanitra ty jilamboto kelinao hoe mba ekeo raisy re raha sitrakao hoe raisy le maditra kelinao tsanaka talaza ny raisinao te rato adala ve de ho avelanao Andriamanitra fa ty le fanatitra tao mahafinaritra re le fanatitra Saoly tratran'izany i Saoly tratran'izany any am'le mahamono dozy mihitsy tamin'le lasopy atao mafana be iny de tsemboka
tsembotsembokea ianao ry soameva de mba mahazo azo aina de le fofony tena tsy maintsy mihina tsiligômy ianao na ndray andro any inona girofle latsaka ny ranomasoko tany am-piangonana ny olo mieritreritra torotorona hira tsy de ihany na torotoro foa fa le girofle iny tena za manao an'izany alao mibebaka hoe tena misy fofotoaka de fa nitsako girofle ao zareo nasorana latsaka ny ranomasoko toy zay ndry torotoro fo mihitsy tokony rehefa anao pastera fa fofotoaka ny ekesoroko fa girofle tena potrapotraka mihitsy ny ranomasy tena jenjina tamin'izay saika amin'ny maty aza manao an'izany faly tsika tsy maintsy atao tsy maintsy atao mahafaly anareo e atsika hoe mahay tsika eo amin'i Jesosy alleloia fa tena aza minona girofle zany raha nala fofona fa alao siligôma atao fa de zao ny milamina ny saiko tamin'izany hoe fa isôlitra hatran'izay fandrika izay any amin'ny Samuela voalohany tsy olo ny resantsika fa tselika fotsiny io Samuela voalohany toko fahatelo ambin'ny folo de faharoa amby roapolo izy Samuela zany mbola tsy tonga tena nasanandringana ny Amalekita i Saoly fa tsy naringany ilay torotoro tamin'ny girofle io ndray violette narindra io anisan'ny mampiavaka anazy ny azy to de rehefa izy miditra de j'adore zay mabe de be loatra de anarany daholo fotsiny lo mipoitra eo tahito violette de avy eo am'izay tsy novonoiny le izy zao ny teneny de Saoly rehefa nasiana nandraraka ny Amalekita de zay matavy tsy naringany de nisy apahany nataony fanatitra izy ale mihenjana nify izy mihenjana nify io de avy eo am'izay de nisy zavatra nasian'Andriamanitra tao zany aringana ny Amalekita de nitazominy zay matavy de nisy apahany nataony fanatitra ina zara tiany tenena amin'io ohatrany hoe mba samy mahazo koa tsika Andriamanitra 50-50 zangy Andriamanitra mihenjana nifiny zangy Andriamanitra naka tam'le izy fa ianao koa nge nomeko e nataoko fanatitra nge nangalan'ny olona ny indra manosy amin'ny omby dibabo de izay soa tamin'ny fanatitra aringana mba ho vonoina atao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitra ao Giligala tena natezitra Samuel sitraky Jehovah moa fanatitra odorana sy fanatitra falatsa-drano mihoatra noho ny miaino feo an'i Jehovah ny manaraka ny tsara noho ny fanatitra tsara ny miaino ny tsara noho ny saboran'ombalahy Saoly zany neke vidy an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanatitra hoe alao fa omeko amin'ity izy de mba mangina ny babany i Saoly nge avana tsy Andriamanitra nge avana tsy mandray tsy reny olona le mpanao kolikoly reny na efa diso ary ianao de manao kolikoly de marina tsy zany nalailo Andriamanitra tsy neken'Andriamanitra nanao fanatitra Saoly hatramin'izay fanatitra maharaviravina fa tamin'io tsy neken'Andriamanitra misy tantara rejerentsika nge Isaia misy firenena anankiray firenena anankiroa de ataoko hoe firenena anankiefatra Sodoma sy Gomora de Zebma sy Adma sy Zeboim firenena efatra fanjakana efatra indray n'le vonin'Andriamanitra tamin'ny afo satria naninona satria nanota loatra mihoatra fa izao Andriamanitra tena tiatsika ary nasimponina atao Sodoma sy Gomora azy de tian'Andriamanitra marina mihitsy ny tenin'ireny olona reny olona lehilahy samy lehilahy mifanambady vehivavy samy vehivavy reny Andriamanitra kinge mba tianay tena tianareo Andriamanitra tiatsika rehetrarehetra Andriamanitra ary tena marina nimponina atao Sodoma sy Gomora ary nitombo ny fitiavan'Andriamanitra azy nanatombo ny fitiavan'Andriamanitra efa kitsika ny tenin'Andriamanitra Isaia toko voalohany amakitsika
andiny fahafolo tsinao tsara nge ny fitiavan'Andriamanitra ny Sodoma sy Gomora ny mpanota isa toko voalohany andiny fahafolo mandrenesany teny Jehova ry mpitsara ny Sodoma mianono ny lalàn'Andriamanitra ny Andriamantsika ary vahoaka ny Gomora ataoko inona ny zavatra betsaka vonareo atao fanatitra ho Jehova ny mponina atao Sodoma sy Gomora dia ny aiky fa diso ary manotatra zareo ary nisy tamin'ny mponina atao Sodoma sy Gomora no resy lahatra fa tokony andeha anao fifonana amin'Andriamanitra fa nanao fanatitra izy ireo dia tonga ny valitenin'Andriamanitra isaky ny ao aorian'ny fanatitra tonga ny valitenin'Andriamanitra ny ten'Andriamanitra hoe ataoko inona moa ny zavatra betsaka vonareo atao fanatitra zao ny mponina atao Sodoma sy Gomora ma tsy olona manan-karena tsy olana aminazy manao fanatitra zany ary voalaza ten'Andriamanitra fa zavatra betsaka tsy omby anankiray tsy le hoe anao fanatitra zany dia omby anankiray dia miady hevitra mihitsy hoe fifanakime dia ahoana ny amin'io dia mino raha le kelikely aloha ny alefa dia ohatra zany fivoriam-poko tany fa zavatra betsaka no atao manaka atao mponina atao Sodoma sy Gomora ataoko inona ozy Andriamanitra efa tofoka ny ondro lahy atao fanatitra dorana sy ny saboran'omby zanak'omby mifaha ary sitrako ny ranon'ny vatotr'omby lahy sy ny an'ny zanak'ondry ary ny an'ny osy lahy matetika manao fanatitra ho an'i Jehova ny mponina atao Sodoma sy Gomora niteteziny daholo rehefa mety fanatitra manota izy androany manao fanatitra afaka adindray manao fanatitra rapitso manota dia manao fanatitra fanatitra no miota daholo le satsika eto nandeha indray mandeha aloha ny aken'Andriamanitra de zany ny fanatitra no miota fa velako ny elony fa ny zavatra ary avana rehefa ataonao indray mandeha nde atoke indroa farafabetsany manao tsy mety ianao dia mifony ianao dia tena mahatoritory fo ary fa ny zavatra rehefa ataonao fanao hifony ianao androany hifony ianao rapitso misy olona zay mpamony vady be mihitsy vonono ny vady ny androany dia te hisaraka dia rapitso izy mifona be mihao tsy hanao tsony tena tsy netiny nataoko finary ty nataoko fona neny tena dia mitomany mahaiza raha lozanao e fa afaka elaelakely ndray vonono ndray ny apitso ndray neny tsy fantatro mihitsy tsy nahazo ahy satria dia toy nentin-javatra ary neny mahaiza ny tany alehanay menakavy kely io ankizy jereny za tsy hanao tsony fititanako tio a tsy azoko mihitsy dia mijanony neny afaka ilaina ndraiky ny apitso mare ndray neny io fantatro fa narary anao iny ny tanako raha narary namely azy fa averiko etona nefa neny fa tena fona neny ino ty nataoko hoe tsy rety hitarehanao dia zao ve ny vady malalako nampikariko teny ambony alitara tsy mendrika ako nany mahafiakapanao azy fona neny mpandohariko eto toy avakely indray neny io tsy hitako tsony zay lazay le ty aza miteny tsony misy olo ohatr' zany ohatraohatr' zany ny mponina tao Sodoma sy Gomora ohatray mampimetrrehetra izy fa misy ke zany misy tsy mety tafasaraka mihitsy foana dia zao hoy zay Andriamanitra ataoko inona reo efa tofoka ny ondro lahy atao fanatitra hodonina sy saboran'omba lahy zanak'omby mifaha ary tsy sitrako ny ranony ny vatotr'omba lahy sy ny zanak'ondry sy ny rano amin'Andriamanitra zany tena leo a tena tofoka iny ndray vao misy setroka dia fotsiny
tsika rehefa manao zany tsika da ifelan'Andriamanitra ohatry loatra ilay setroka miakatra zany tondra le anjely volivolamena misy fanatitra misy setroka fanatitra torana azafady tsy laiko tsy nozy Andriamanitra raha avy miseho anatrehako ianareo iza moa no nitady anareo nitsakitsaka ny kianjako hatram'izay ny olona tonga eo amin'ny mafy zany na vavitsiry amboaramelona misy ny olona rehefa tonga anatitra fanatitra ho tonga eo amin'ny alitara hitady an'Andriamanitra de fifaliana ao an'Andriamanitra fa ny mponina atao Sodoma sy Gomora rehava efa nitenen'Andriamanitra izy amin'ny tenanareo hanitsakitsaka sy handoto ny alitarako na miakatra eo raha tsy tian'Andriamanitra tsony satria manino satria efa tsy mety miova tsony andiny fahatelo amby folo mavesatra zany ny ten'Andriamanitra aza mitondra fanatim-poana tsony aza mitondra ty momba raiso Andriamanitra tena ataoko tsara mihitsy androany tena ombilamy fa mihitsy androany tena le tsisy kilema aza mitondra tsony ozy Andriamanitra aza mitondra fanatim-poana tsony fofona fahavetavetany zany amiko ozy Andriamanitra le fanatitra natao fahatsara fifandraisana amin'Andriamanitra vadika fahavetavetany anatrehan'Andriamanitra ino nareo tsara ny teneniny ny volom-bolana sy ny sabata ary ny fiatsom-piangonana tsy zakako ny fivoriana masina ary aroam-paratsiny ny volom-bolanareo sy ny fitaoam-pivavahana de ala ny fanahiko mavesatra amiko zany ka sasatra mitondra azy aho voalohany indrindra aloha tsy hoe midika akoatrany hoe volom-bolana sy ny sabata sy ny sisa reraka mitondra zany toy zany hoe tsy azo dao tsy hitandrina sabatsova Andriamanitra rehefa reraka vome mifanohatra am'izany vome manapirofo fa zavatra tian'Andriamanitra io tamin'ny voalohany tanao vome manapirofo fa andro sabata tsika ny tokony hitsahatra ry havana maratsy tsy tena ny volom-bolana sy ny lahady sy ny fiatsom-piangonana afaka fiembenana takariva mahafinaritra sy ny sisa hajanony zany volom-bolana ara-baiboly ny sabata ara-baiboly fa inona ary zavatra tian'Andriamanitra ary zavatra napetraka Andriamanitra fa na de izany azy tsy zakan'Andriamanitra tsony mitandrema be dia be ny olona betrehatra zay ry se mitandrina andro sabata mitandrina andro sabata izy tandremo ny andro sabata mitandrema ny andro sabata manamasina tena fa tsy hoe hatreo ihany nefa ianao sanatry za tena tenako anao zako tena misy fotoana mandiso fanantenana anany mpivavaka misy fotoana zay tena teneko anareo tena marina zara teneko anareo tena zay mivady tena efatra am'izay zay zany mba hatram'izay ohatrany hoe mahantra be fiantrana ihany fa zay vady efa hatramin'ny ela be mihitsy manome ohatra hoe manome tomobile olona de alohany tsikelikely ohatra hoe alohany tsikelikely na misy fotoana ary ohatra hoe mbola tsisy volakolona tamin'izany fa tena mba te ohatran'ny fiainana de alainy aloha le tomobile de amidiny de angaran-tombony de any vaveny ny vola ohatra zany zay manao zany taloha fa teneniko anao zavatra ty tsy nonao ty zavatra teneniko ty fa rehefa nataonay statistika ty ny olona tsy mivavaka matoky amin'ny resa-bola mahavita mandoa ny anjarany fa ny olona mivavaka tsy mandoa nanao statistika zay vady izy avy daholo ny olona tsy mandoa vola ohatra hoe anona de ny olona mivavaka tena manao mo rahalahy tena tahiny tompo rahalahy tena na rahalahy fa de tena rahalahy fa tena eo rahalahy tena mala zany teniko anao zany fa reny olona le madididitra indray azony datafara mantsy avetsony olona anaty aloha zay ny toerana anarina mba nahafantarana nabetsaka tamin'ny zavavaratra hoe azony datafara mba mi fotoana kely datafara aloha fa tena anona mba fa tonga izy avy eo matrake zany teniko anareo zany anisany zavatra zay tena nampalelo anay nisy fotoana ohatr'izany mihitsy samy nisy olona maromaro namena zavatra ohatr'izany
fa ny olona tsy mivavaka tiako tena tsy mivavaka zany a izy fe moa tsy vavaka fa olo zao tontolo zao e manaja eto ny fotoana de eto fa ny olona ary misy tena tsy nandoa mihitsy tena teako anao zany olona tsy nandoa vola mihitsy na manao tatireraka de mola anina azary tokony aloha indroa intelo lasa aloha inim-balo mpivavaka daholo nanao an'ireny marina io zany teako anao zany ka tsika zany tsy hoe zay nge mitandrina volom-bolana zay mitandrina sabata ry havana tandremo fa voafitaky ianao am'izay fotoana zay fa Andriamanitra de faran'izay tsy tian'izay lasa mahatsiravinaandriamanitra na ianao mitandrina sabata ary nefa ozy le olona anankiray zay mandresy lahatra azy momba ny sabata de mahita le soratsoratra anaty Facebook reny zay de niaray nareo lavazipo mieritrereto nareo lavazipo reo a nareo lavazipo tsy mihina-kisoa reo tsika zany aleoko re manao mini-zipo sy mihina-kisoa fa madio fo ohatrohatry zay zatra teny nareo salomana anatin'ny zipo lava ny aratsina ohatrohatry zay raha tsy indosina tokony apetreritra tsika zany raha teo moa le olo reny tsy mahita zay any anatin'ny fonge fa ny niverena aloha nite teny aza mitsara ivelany nareo fa ny anatin'ny ny ino ny anatin'ny fontsy reny aiza moa ny ahitana izy any anatin'ny fono Andriamanitra reny mahita ny anatin'ny fo ny hitanay aloha hitatsika de ny nivelany ary mahatonga atsika eo tafotoana de ny nivelany ny hita aloha fa tsisy mihitsy ahoana ary de ordinateur zany de aka tena logiciel tena matanjaka hoe ahafantarako izay any am-pony mahita avy aminao zipo foke zany de ohatra hoe mangataka any amin'ny Microsoft na any amin'ny Apple misy anina be avana de taliana ohatra zany le vehivavy inareo anatin'ny fony aino anatin'ny fony io madio be tsy nieritreritra n'iny izy anao ny zipo fokely iny fa zay tsy sisy an'izay a aza manao zany zany aza mitsara ivelany ko inona kosa moa hitatsika ravana tsy nivelany ivelany kosa ny hitatsika azonao reo zany ajantsika eny fa ny an'Andriamanitra zany tena mavesatra amin'Andriamanitra reny zavatra reny mavesatra za ravana rehefa nahitany ty tantara ty a de tena resy lahatra fa tokony voavonjy ry havana ny olona tao Sodoma sy Gomora tsy marina hoe tsy nielan'Andriamanitra nena fa to de nidina fotsiny ny afo fa tena nielan'Andriamanitra nenina tena nielan'Andriamanitra nenina i Abrahama rikira fa nambola nifona ho andreo hoe zao ny tenin'Andriamanitra efa mifona ho an'ny olona tao Sodoma sy Gomora Abrahama any Genesis toko fa 5 fa 7 ny soramany ny fonan'ny Abrahama ho an'ny Sodoma andininy Genesis toko fa 8 andininy fa 9 de nitsangany reny lehilahy reny ka niala teo de nitsindro an'ny Sodoma ary Abrahama niaraka taminy anatitra azy anzay nanao hoe afeniko any Abrahama fa zay ataoko zay le teneniko anao hoe Andriamanitra tsy manafina amintsika zay ho ataony aseho aneny le izy fa Abrahama de tonga firenena lehibe tsy mahety koa ary amin'ny tena firenena rehetra ambony tany efa nifidy azy a mba andidy injanany sy ny tarany mandimby ary tandremana koa ny lalan'i Jehova anao zay marina sy mahitsy mba hitoran'ny Jehova n'Andriamanitra mba hitoran'ny Jehova ny Abrahama zay fanlazainy taminy ary Jehova ny fitarainan'ny Sodoma sy Gomora de lehibe tokoa nitaraina nge Sodoma sy Gomora nisy olana nge mipona tao Sodoma sy Gomora ry amany nisy olana tsy maintsy nitadiavan'Andriamanitra fa ny olana ny fitarainany a lehibe fa ny fahotany koa de mavesatra indrindra hoy ny tenin'Andriamanitra hidina ka izany efa natanteraka zany tokoa izy araka ny fitarainany tany zay efa tonga ty amiko na tsy araky zany teo fantatro Sodoma sy Gomora nanan'olana fa nefa mbola nanota ihany any izy mitaraina de ren'Andriamanitra tena zany fitarainany zany kosa tena tokony vonjena satria tena mijaly zareo fa rehefa jerena rehefa ny fahotany mbola mavesatra lavitra noho izany iana rehetrarehetra ireo tsy mitsahatra mangataka mifadianina sy manao alimbavaka sy ny sisa lanjao aloha ny fahotantsika tsy angery havany misy olona ndray hoe miteny atsika hoe be teniteny za mijoro avy-bela aminao eto foana fa za io a boka nitrosa ary tena mpitrosa tamin'olona mpaka volan'olona
ary rehefa seky nigatra seky namony tena fa zao rehefa niditra ny vavaka de tsy nanao an'izany tsony ary niankina tamin'Andriamanitra na nefaky nitrosan'olona efa any ambady nitrosan'olona fa tsy hoe tonga ianao andeha hivavaka de mbola hitrosa sy ametsivetsy olona zay zavatra aby zay ryavana angataka ianao de fataro aloha aiza ho aiza ianao manahoana sao de sanatry hitaka ny Sodoma sy Gomora ny fitarenana be dia be fa ny fahotana mafezera dia mafezatra izy Andriamanitra andeha hidina aloha verifieko zany manahoana sao de mba efa mba niena ny fahotana ny tombo ny fitarenana efa manomboka azo jerena zany hozy Andriamanitra fa reo mifoana tompo aiza ianao fa ny fahotana koa tena tsisy ohatr'izany alleloia ny alana nenina za rehefa namaky an'le Isaia tena teneko anao fa izay hoe tena tokony avitra ireny olona ireny hoy tena Andriamanitra sasatra mitondra an'izany raha manaty tanana nareo de hitapi-maso tsy jery anareo kory enina de manao vavaka be azy nareo de tsy eno feno ran'olona ny tananareo be dia be ny olona ry havana mieritreritra fa manao asan'Andriamanitra manao fandroran-tena manao fanatitra amin'Andriamanitra de milamina ny zavatra rehetra ary betsaka ny diso fanantenana Jesosy nanao fanoharana fa rehefa niarina any de misy olona hiteny hoe tsy tadidinao ve za Jesosy za nge Jesosy nanao ny asanao Jesosy tsy fantatro ianao kefa hoe za le nanao délivrance be iny nge Jesosy tena ataoko ny tsipatsipaka mihitsy ny devoly tamin'ny anaranao tsy tadidinao ve reny tena tsy tadidiko mihitsy za nge Jesosy le nanao koraly hitanao misy fotoana mihira tena toritory fo ny olona Jesosy izy Jesosy marina raha mba henoko zany andray hirako tena za nge nirehatra feoko mandeha mafy be reny be dia be nge ny olona niova fo de hoy Jesosy tena tsy fantatro ianao tena miala amiko ianao fa maninona Jesosy mpanao meloka nge ianao be dia be ny olona mieritreritra fa hira fiderana hanao artiste évangélique de ho an'ny an-danitra amin'izay ryhavana afaka mihira daholo ny olona na za ty ary zao hira de manao kory kely adindroa isan'andro mihira tsy mba mbo tapavoaka ihany be ny feoko indray andro any ryhavana de saromana mixage iny avy rehefa atao ry mampinona le misy zavatra atao de atao zay atsara ny feoko de tsy mira sur scène fotsiny fa CD ny vidinareo de izany raha dorakotany satria raha tena mihira eo mety hafahafa ihany zay ho nanao chorale taloha nanao fety zay taloha de mba hoe hanao chorale zany eo am'le fety rindrina ray misy bon misy seza feo voalohany rindrina faharoa feo faharoa rindrina fahatelo feo faefatra feo fahatelo rindrina fahaefatra beso iraha dorakoty salama natao teo am'le feo fahatelo ohatra eo beso natao tany am'le beso ohatra eo feo fahatelo natao teo amin'ny ampovoany za reriny eo am'le coin-na rindrina iny feo fahafiry ianao feo fahatelo sady beso tiako tenenina samy afaka mihira daholo ny olona nareo aza mieritreritra hoe mihira-pivavahana nefa ny fitondran-tena nareo ranabavy na rahalahy nareo zao tsy mieritreritra za tena teneko anareo misy mpihira ara-pilazantsara be dia be lehilahy no sodomita am'izao tsika miteny zao sarim-bavy izy fa mihira évangélique izy misy koa mpihira vehivavy sarin-da mity vehivavy fa mihira ara-pilazantsara izy de toritory fo daholo ny olona ao anatin'le hira de ho le publication hitako indray andro zay hoe nasian'le olona sarina vehivavy anankiray vehivavy janga zany hoe mpivary tena tamin'ny taona 1960 lava zipo be mihitsy ny akanjo hatraty lavatanana tamin'ny 1960 mpivary tena vehivavy janga de nataony eo akaikiny eo ny sarina olona mihira fiderana am'izao hatraty apotopeny zipo fa malandra tanana mihira fotsiny de azonao an-tsaina am'izany ngary avana hoe andro fandrosoana de lasa mety amin'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra
mitandre aminareo fandreo nareo mahafana fo be za ty manao asan'Andriamanitra fa sao ka zavatra efa mahamona aminaina an'Andriamanitra ambony eny zavatra ataontsika ary reny mbola tsy mihira fa ana le tenin'Andriamanitra tenenina vavy tany Amika teo inona ozy izy ozy izy reo olombelona efa naseho anareo zay tsara de zay renin Jehova aminao de n'izao ihany ny hanao ny marina so ty famindram-po ary ny anaraka an'Andriamanitra amin'ny fanetretena. Halleloia. Inona ny zavatra tokony ataontsika? Inona ny zavatra tokony ataonao? Ny manao asan'Andriamanitra ve? Nefa de Andriamanitra no miteny fa raha aroaroam-paratsiny iny de tsy akasitrahana. Le amin'Isaya teo ke tena miteny mihitsy tsy zakako ny fivoriana masina aroaroam-paratsina. Indrindray manao vavaka tendrombohatra nefa ny sanatry ny olona any olona mifampiarakaraka daholo ny olona am-piangonana sa vahavetavetana nge zany ry havana malala fa vavaka tendrombohatra atao ihany tsy ry havana, tsy ry havana. Ampalahelo ny ho avy ao aorianao. Ny ten'Andriamanitra hoe efa naseho anao zay tsara, efa naseho anao izay mahitsy, de ny anao ny tsara, anao ny marina de ho ty famindram-po. Ry havana malala tena tianao Jesosy. Za androany tena teteny amintsika rehetrarehetra tsika rehefa maheno tenin'Andriamanitra ohatr'izany de tezitra tsika. Fa za aloha mahita anao tezitra androany fa matory ianao raha alina de fanamazavaka tsy tianao firy zay olona efa nakahala anahy teto zay. Misy olona ary atsipy mihitsy telefona rehefa mijery anahy rehefa mbola olona misy devoly atsipy tadela le vehivavy anankiray eo pisotroto izy de mahita anahy foana. Andriamanitra koa kely lalana de mahita anahy de atsipony mihitsy le telefona ny farany. Avy eo izy naninona mbola tafatotona eo ihany de sady mamy izy mahita anahy iza koa dindrena ihany zorodorina re raha mitsaratsara olona ngazy hoe raha mamy de tsy ho any an-danitra de mipotra ndray indre ray azy tenenina de nanomboka ny eny de tonga teto amintsika teto izy tedinary izy vavaka fanombohana teto izy mihitsy nitsolovavimbera tamin'izany fa tsy za namorona hoe mahatsiravina anazy mihitsy no mijery anahy. Za aloha misy fotoana mahatsiravina any mijery anahy ty fa ty aman-janaka any tsy mba tsiravina zany mahita anahy faly foana ndreo mahita fa aleoko mahita anao tsiravina mahita anahy eto androany. Fanamasina ange anao ny asany za nge miara-miasa za nge tsy rery ianao afaka tezitra amiko androany fa zao fanamasina mbola mangy anao raha alina nge mangy anao rapitso eny anaty mpiasananao any ianao vanginy fanamasina tadidinao moa iny teny iny. Halleloia. Any ny fifaliako any ianao nge tianay ary ianao tsy zazasary fa zanak'Andriamanitra ianao ary ianao io no tsy maintsy anarina satria nanarina nge Sodoma sy Gomora ny raha nanenina nge reny androany aza mionona ianao amin'ny fanaovanao fanatitra, aza mionona ianao amin'ny fanaovanao fanatitra fa manaova ny marina manaran'Andriamanitra atao amin'ny fanetretena zay ataonao amin'Andriamanitra. Ny ten'Andriamanitra amin'ny Salamo faharaiky amby dimapolo any, Salamo faharaiky amby dimapolo andininy fahiny amby folo vadimy amby folo. Rehefa ny fony Davida rehefa avy nangalatra ny vadiny Oria de Batseba zany de nivavaka izy. Zao ny teny Soramandry hoe fifonany manan-kelo ka mba hahafahan'ny elony sy hodin'ny fifaliany amin'Andriamanitra. Ho an'ny vetira salamo nataon'i Davida noho ny natanam-paminany nakao aminy rehefa nanahaka ny Batseba izy. Manomboka any amin'ny andininy fa
5 vakiko aminao manao hoe tompo sakafo no molotro de anambarany fiderana anao ny vavako fa tsy fanatitra ny sitraka ao fa raha zany teny meko ihany manana Andriamanitra raha fanatitra mbola misy omby be dia be ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra fanatitra dorana tsy mahafaly anao fa raha tsy zany tena nidorako izay azo nidorana satria mila miverina aminao aho fa zao Andriamanitra ny fanatitra ao an'Andriamanitra dia fanatorotoro ny fomangorakoraka torotoro sy mangorakoraka Andriamanitra tsy mba ataonao tsinitsiny tsaroaka ny mba fianarako mihitsy zay fotorotoro sy mangorangoraka izay mantsy izy foana tsaroako rehefa io efa vavaka izy dia misy izay foana mba maro izy koa misy teny anatsiarovako fa sao rehefa anjara indray dia efa hitako eto indray zay teny zay dia teniko anao io ilay teny atsiarovako anazy izy raha vao rehefa vavaka dia misy teny zay tsy afaka ambavany zareo dia neny mba fianarako toy ny anankiray dia maro izy koa manana basa raha tetika ilay maro izao raha fantatra hoe ny zazavatra teneko izany dia zany ny teny Davida mpanjaka io miteny io manan-katao io fa napirimy ny fanatitra napirimy ny ondry tsy nidorany ny omby fa fantany fa fotorotoro sy mangorakoraka tsy mataon'Andriamanitra tsinitsiny io koa nefa aza fangaronao fa misy aminareo indray koa manao voady za Andriamanitra raha ohatra Andriamanitra tena ataonao an'izao dia zao ny ataoko anao dia io indray rehefa valy le vavaka dia tenenao Andriamanitra tsy fanatitra ny sitraka ao tsy izay fa ao amin'ny Salamo 119 koa misy teny manao hoe ony tena mandro tsy mifanatitra ao ny ananarako anao rehefa natrehako mandrakariva mifanatitra hodoranao tsy nakavatotromba tamin'ny tranonao ny osilany tamin'ny valanao any biby rehetra any anala sy ny biby fiompy any arivariva ny tendromohatra fantatro fa ny volona fiasa mivavaka ny marina zay aloha eo ihany fa misy anankiray tena teneniny foana raha tadidinareo le fiasan'ny mivavaka ny marina aloha efa eo ihany misy anankiray izay koa tsy adininy Marizao mihitsy raha mba tadidiny Jonathan dia zao le tenin'Andriamanitra manao hoe io an'io io le teny eo terina zay tsy nanao io volany azy io sy tenena mampino eo zay tena nampatsivana anarako dia eo nitahiko anareo io matetika teneny fa dia atsirovako azy mirahavavy mihitsy zay rehefa mahavavaka reo dia mba mihaino anareo mihitsy zay mifantika mahafinaritra kely re atsirovana anareo reny halleloia dia ozy ten'Andriamanitra hoe ozy zay Andriamanitra ho anareo zay mety le hividy an'Andriamanitra fanatitra zany dia zao fahafantatry ny ankizy tsy enjery raha nabavy maro izao nareo sy raha nabavy fianarako ta misy kely an'izay teny zay kely foana dia fahafantatra zay io vavakely zareo dia ozy Andriamanitra tsy mifanatra anao ny ananarako anareo ary fanatrehako mandrakariva mifanatitra hodorana tsy makavatotromba lany amin'ny tranonao na osy lahy amin'ny valanao fa biby rehetra nanala sy ny biby fiompy arivoarivo ny tendrombohitra fantatro ny vorona rehetra ny tendrombohitra ary atao amiko ny zava-mihetsiketsika rehetra eny an-tsaha raha mba hanaona tsy nilaza taminao sao dia verinao fanoana Andriamanitra dia mila fanatitra fa izao tontolo izao sy rehetra aminy inana nofom-balava na isotro rano osy lahy tsy andiny fevatra-bolo manantena fanatrim-pisorana an'Andriamanitra ary efa amin'Andriamanitra amin'ny avy indrindra ny voadinao io zany tsy azotsika hafangaronao hoe ohatra ianao nanao voady za Andriamanitra laza indray mba anotra zao dia hanao an'izao dia aveo izy ianao indray tsinitsinina fanatitra dorina tsy ataonao tsinitsina fa fotorotoro samihafa izay zavatra izay fa tsy resaka momba an'izany koa nefa tsika halleloia fa za ty teny aminao androany tsy mampanina mahita anao mbola tsy manao asan'Andriamanitra mbola tsy manao fanatitra hodorana amin'ny alalany asan'Andriamanitra zay ataonao fa atombohy amin'ny fanaovanao ny marina aloha atombohy amin'ny fanaovanao zay mety zay marina eo anatrehan'Andriamanitra za dia teny aminao androany hoe Andriamanitra tena tiantsika rehetrarehetra ary Andriamanitra tena te-hanitsy atsika mbola fotoana fanitsiana atsika izao mbola fotoana fanitsiana atsika izao ary raha ohatra hoe ahitsin'Andriamanitra ianao dia mifalia fa Andriamanitra tianao araka teto aminao hoe mbola tian'Andriamanitra mihitsy ny ravana zany mponina atao Sodoma sy Gomora zany fa ny lalàn'Andriamanitra nenina aloha nefa mandeha tamin'ny lalany ihany dia androany indray Andriamanitra mba te hiara-nenina aminao hiara-nenina amintsika rehetrarehetra dia fataro
fa tsy afaka vidintsika amin'ny fanatitra Andriamanitra. Fa na tsy manana fanatitra anao aiza moa avana ny tany alera fanatitra ny ilain'Andriamanitra, fanatitra ihany. Na tsy miteny koa hoe tsy ilaina fanatitra, zay aloha izy fa sao dia manjary mampirisika ny retsy no fanatitra. Tsy mifanatitra ny olona fa isika ilay mividy fanatitra, mividy ny fahotantsika dia amintsika vidiana Andriamanitra. Andriamanitra tsy mantra, Andriamanitra tsy noana. Manao marina ny ilainy ianao voalohany dia ny fotorotoro sy mankorakoraka. Reny no atao ny tsinotsinona. Mahay reza dia tahiny tompontsika reza dia ataontsika hanao an'ity mahafinaritra be hoe satroko Jesosy, satroko foana. Halleloia, mba hanao ny sitraponao any. Androany tsika mialohan'ny anaovanao aloha ny fanatitra ho an'Andriamanitra. Ny fonao aloha atao. Io ny zava-dehibe aminy ary io ny tena ilaina. Samy hita Andriamanitra tsika misaotra ny nampahafelana koa tsika tsy mifanatitra hodorana fa ny hanao ny marina, izany ny sitrak'Andriamanitra. Mahay reza daholo dia tahiny tompo isika tsirairay. Halleloia.
rahantsika vavaka zany toloteny sy zany zany ravana malala alohantsika iaraka hiteny androany hoe tena marina tokoa Andriamanitra voarainay androany fa tsy ny fanatitrodorana no sitraky ny fonao tsy ny fanatitrodorana ry havana malala fa ny fonao torotoro ny fanaovanao ny marina atomboy amin'izay aloha vavakantsika amin'izao fotoana izao misaotranao zay Jesosy ny amin'ny fitiavanao anay misaotranao zay Tompo satria voarainay ny afatra zay nampitainao teto tamin'ity androany ity dia nangatanay aminao Andriamanitra dia taio zany toloteny zany mba tsy hiara ty anatinay ataovy miraikitra ty anatinay tsirairay avy fa zava-dehibe aminay aloha ny manao ny sitraponao milohan'ny zavatra rehetra mba tsy ho diso fanantenana fa afaky ny anantena Andriamanitra dia afaky ny anantena ny tananao isokatra aminay aza velanao aminay reto no diso fanantenana Andriamanitra raha hatr'izay ka mieritreritra izay hoe nanao asa fanompoana be dia be nefa tsy nijerenay akaiky manahoana ny fitiavanay ianao manahoana ny fandananay mahitsy anatrehanao manahoana ny toe-ponay ny toe-panahinay eo am-panomponanao Andriamanitra makasitraka Tompo makasitraka anao zany amin'ny fitiavanao makasitraka anao zany amin'ny fitantananao ny fiainanay makasitraka anao zay Andriamanitra satria nananatra anay indray anao androany tsy tianao tahaka ny Sodoma sy Gomora izahay fantatra mety misy olona antefany zany tanteraka mihitsy eto fa mety olona mbola anatina fahotana be nefa Andriamanitra fantatro fa ilainao reny olona ireny fantatro fa na zay zao aza tsisy marina na dia ray aza tsisy mendrika nefa kosa tsy mba dininao izahay Andriamanitra androany andeha indray ny tananao lava zay tsy fo fa mahavonjy isitona olona anatin'ny lavaky ny faratsiana mety anatin'ny asa fanompoana ihany nefa aroaroam-paratsiana dia ho alainao zany olona zany dia ho amboarinao zany dia ho ataonao fanatitra maharavoravo anao fanatitra kasitrahana tonga eo ambavorinao Jehovah'Andriamanitra dia misaotranao ny amin'izany teny zany satria fantatro fa anao hikolokolo an'izany sy hitahirana zany dia fantatro fa ianao Andriamanitra ny karakara izany ka mba anondraka zany ny fanainao masina ary vozana fafy androany dia amoa avy zato eny avokoa dia voisin'ny Satana tsy afaka hitsaingo ka na dia litera ray tamin'izay rehetra nafafy teto azy fa amin'ny anaranao Jesosy amin'ny anaranao Jesosy dia ambinina avokoa izany teny zany misaotra Jesosy raha misy tsy vitako teto ny laza azy betsaka amin'ilay tolo reto manana zavatra izay mahatery azy tia ny angatahana ao aminao Andriamanitra fa za matoky fa na dia izy ireo variana ny eny fotsiny ara teto androany tsisy fotoana nangatahana akory mihoatra lavitra izay manetitreretiny ho ataonao amin'izy ireo misaotra Andriamanitra halleloia amen ivavakantsika amin'izao fotoana izao amin'ny firenena ka andao ampandrotsika nanabavintsika $100 ivavaka ho an'ny firenena taito pranabavy $100 Tahito pastera dia tahito potsika rehetrarehetra izay nieny sy nanaraka ty vavaka fiambenana ity dia mbola ery vavaka toka amin'izao fotoana izao ry reny malalaza tsara indrindrao midera sy misaotranao zay satria tanteraka sy lavorary ny fotoana androany misaotra Jesosy io satria mbola nananitra anay ianao tamin'ity androany ity misaotra Andriamanitra io satria ilainay tokoa izany Jesosy malalo fananarana izay nataonao tamin'ny androany ity Jesosy malalo fantatray androany Jesosy tsy mifanatitra ny tena zava-dehibe aminao Jesosy fa ny fovanay ny fonay atolotrinay eo anao Jesosy malalo izay no tena zava-dehibe aminao Andriamanitra misaotra anao Jesosy amin'izany teny izany misaotra Jesosy malalo satria ny fitiavanao anay mbola mahino zavatra anakekezanay anay isan'andro ianao Andriamanitra mangataka anay ny teny izany Jesosy malalo mba horotsika ampony tsirairay aby mba tsy ho variana amin'ny velany fo izahay Jesosy mba hibebaka marina
anaton'ny anao bebe kokoa Andriamanitra mba tsy ho diso fanantenana zay rehetrarehetra ny eny teto ary amin'izao fotoana izao Jesosy misaotra anao raha tonga vakoka ao amin'ny firenena Jesosy malalo tsy misy miafina aminao izany firenena izany mamindrafo amin'izany Jesosy malalo mamelany heviko izany firenena izany fantatry Andriamanitra ny zavatra rehetra mbola lavitra anao izany firenena izany miteny miantsoantso nofo nefa ny fody mbola betsaka ny manalavitra anao Jesosy malalo mangataka ny famindramponao mangataka ny famelan-keloka avy aminao Jesosy hiditra amin'izany firenena izany amin'izao fotoana izao Jesosy malalo tondra mbavoka Jesosy malalo ho an'ireo tsy salama Jesosy malalo tsy misy miafina aminao izany Jesosy malalo ny aretina izay mahazo izy ireo anao anekasika izy ireo Jesosy malalo anasitrana ary anasitrana ny ara-panany izy ireo mba hampifantatra iantsoentony ranomasina Jesosy malalo ako ireo Jesosy ireo tsy manan-koanina ireo sahidina ireo Jesosy malalo mangataka ny anindra fonao hijery izy ireo mba ahafahan'izy ireo hitodika aminao satria ianao rery ihany Jesosy malalo mavita hanafika izy ireo anao anekasika fo maso mpanahina izy ireo mba hiantsoantso ny anaranao masina Jesosy malalo ako ireo mpino rehetra ao amin'izany tanindrazana izany Jesosy malalo anao anekasika izy ireo Jesosy malalo mba tena hoe hifoha mba tsy anao fiatsaram-bela tsy mba tena hoe hivakoka famarina anao Jesosy malalo hibekoka marina aminao Jesosy malalo mba tsy ho diso fanantenana Jesosy malalo mangataka eto anatrehanao Jesosy malalo ny fanahinao masina Jesosy io hikasika ny olona rehetra amin'izany firenena izany mba tena hoe hiantsoentso ny anaranao masina Jesosy malalo satria fantatra efa ianao rery ihany no afaka manova izany firenena izany apetraka eo am-pelatananao Jesosy malalo amin'izany firenena izany Jesosy malalo izany eo any amin'ny fanahinao masina Jesosy hikasika izy ireo mba mpiova fo izy ireo izay mbola variana amin'izao fotoana izao apetraka eo am-pelatananao izany afaka izany misaotra indrindra Jesosy malalo misaotra ny fanahy masina halleluia amen Alléluia. Misaotra an'Andriamanitra, misaotra betsaka nanambarantsika sondola tao anatin'izay vavaka ao amin'ny firenena izay isorana be dia be ianao ary dia fiadanan'ny tompony eo aminao dia mankasitraka indrindra Andriamanitra mahaly fity dia misaotra satria anitondra anjara birikeza be indray ianao teto tanatin'izao fandarana izao dia fandarantsika dia tapitra eto fahabe zay niraka taminareo androany ny fandarantsika tapitra ary raha mbola Abrahamanitra izao dia eo neto indraytsika raha-pitso tahaka izao fa raha tonga moa Jesosy dia ny Abrahamanitra sika ny ony voninahitra n'Andriamanitra efa mandeha ny radio antsika nanao ese tamin'ity androany ity efa mandeha tsara ny radio makasitraka manokana ny mampionontsika izy no nikirakira azy tao nanao ny zavatra rehetra izay tokony natao namerenana n'izany izy moa zavatra tsy maintsy atao fanatsarana tsy maintsy atao foana izy io isa-taona dia tsy maintsy natao dia isorantsika n'Andriamanitra misaotra mampionona fa dia anakoako indray ny radio nanomboka tamin'ny ariva teo dia mbola nisy mise au point kely natao dia efa mandeha tsara zao ny radio afaka mihenonareo dia efa afaka henonareo ihany koa amin'ny 3w.andramokaizaho.com amin'izay tsy voatery manao an'ilay teneniko iny http://. Fa tonga dia 3w.andramokaizaho.com na dia mitape fotsiny ary na ohatra ny tamin'ny voalohany indray hoe tapenao fotsiny hoe Aki radio ao amin'ny Google dia tonga dia efa hitany izany dia botra hoe sariny avady dia misy an'ilay zavatra ohatra ny play kely iny klikenao iny dia afaka mihenona na izy ilay toerana misy anao raha tsy toera ohatra nefa misy ohatra zao izy hoe vao miditra fotsiny ao ka mahita an'ilay sarinay dia to dia mandeha aloha ilay hira mandeha ny radio dia klikenao indray izy vao mijanona andramo izay fomba hitanareo anazy fa samy mizara partageur reny partageur ny radio antsika fa tena tsy azonareo an-tsaina mihitsy ohatra ny ahoana ny mety fanan'olona voavonjy aminay fa ny anay izao radio no nahatonga anay niova fotra zao toritenena tamin'ny radio tany tompo daholo antsika rehetra raha-pitso dia zahantsika isy mbola tsy hitanana vavy Elizabeth mitapehan'io radio io ve io raha izy refason lien www.andramokaizaho.com dia io to dia ao radio dia klikenao fotsiny io lien alefany angela io indray zao ny andefa voalohany eo fa hitako eto dia alefanao fotsiny rehefa misy mizara dia tonga dia tapenao fotsiny io dia hita eo ilay izy tany toparitsika raha-pitso dia tokony isy ny fandarana io no zaray mampiony izy Elizabeth dia tokony isy ny fandarana takariva mahafinaritra raha mipitso
dia menantsika ihany ny fanentanao izy ananao azy rapitso a dia tahin-dobo satria efa miditra ny mpianatra efa afaka manao takarivo mahafinaritra indray tsika dia mahireza daholo falibe zay araka taminareo a rapitso ariva indray fotoana antsika mahireza daholo a halleloia amen